fa miaravantsika ny tokantrano andry ary natratra ity alarby voalohan'ny volana aprily ity izay mbola ao anatin'ny fotoanany karimy ihany isika ary dia faly manonona ny fiadanany tompo amintsika ny tokantrano any. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny boky nobolona toko 710 oabolona toko 710 nandininy 720 ka hatramin'ny 720 oabolona toko 710 nandininy 720 ka hatramin'ny 720 fakitsika izany dia afaka malala aminaran'i Jesosy. Satroboninahitry ny indry ny areny fa ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Fahataorana an' Jehovah dia fiarovana mahatoky ary ny zanany azo fiarovana. Ny fahataorana an' Jehovah no loharaninaina, hanararavirana ny fantoky ny fahafatesana. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Asa nanahona ny tontolo andronao androany dia afaka malala. Inona no antinana ny tontolo andronao androany? Fifaliana ve, fandresena ve, tebiteby ve, ady sarotra ve, fifangaron-javatra maro samihafa ve, fa raha ianao no metra-panontaniana, fataorana an'Andriamanitra ve, fifaliana ao an'Andriamanitra ve, fifaliana ho an'ny hafa ve. Izany rehetra any dia fanontaniana tokony hovaliana melony ny atoriana tahaka izao ry havako. Raha toa ka olon-kely manao bilan ny tontolo andro, raha manao tombana ny tontolo andro, na nahoana nampiasanao ny tontolo andronao androany, meno ny tompo fotoana, fahasalamana, meno ny tompo fianakaviana, meno ny tompo mbola sakafo sahaza, dia nahoana ny tontolo andronao androany. Eto ry afaka malala melony atoriana dia 920 no hoentinao saintsainina ho entintsika ampahiry anao. Hoy ny boky nobolana amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahataorana an' Jehovah no loharaninaina, hanaravirana ny fantoky ny fahafatesana. Matetika averibelona obolana ny hoe fahataorana an' Jehovah ary masehony miveribelona mihitsy ny hoe fiandohan'ny fahendreny zany, mifamatotra amin'ny fahalalany zany, mitondra soa zany. Fa hoy izy eto manao hoe ny fahataorana an' Jehovah dia tena fiarovana ny aina mihitsy, fialana amin'ny fantoky ny fahafatesana. Ny olona matahotra amin'i Jehovah dia afaka amin'ny fantoky ny fahafatesana. Mazava ny hoe fantoky ny fahafatesana, mazava ny dikany hoe fahafatesana, renao isan'andro zany. Saikisaka manokatra fahitalavitra ianao, manokatra tranokaly ianao, mandre vaovao anao, dia izao tsika miresaka izao, anarivo ny isan'andro ny maty. Fantatsika tsara ny atao hoe fahafatesana, ny herin'ny fahafatesana. Andeha tsika resaka ny fahafatesana tahaka izany, fa andeha resaka kosa ny vahaolana ny fahafatesana. Hoy ny boky nobolana manao hoe ny fahataorana an' Jehovah ny loharanom-piaina, ny fahataorana an' Jehovah ny mahatonga aina mampandositra ny fahafatesana. Ny fahataorana an' Jehovah mahatonga aina, fahavelomana aina, ary rehefa tonga ny aina mandositra ny fahafatesana. Afako fahataorana an' Jehovah izay miverimberina ao boky ny testamenta tany, indrindra boky nobolana. Fahataorana an' Jehovah izay farafakely ny miseho amin'ny endrika telo ka mahatonga aina ho anao. Voalohany indrindra dia ny fahataorana an' Jehovah dia mahatonga anao hanaja azy, mahatonga anao hanaja azy. Ny dikany hoe matahotra an' Jehovah, matahotra an'Andriamanitra dia manaja an'Andriamanitra, manaja ny fiandrianany amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ny boky ny Isaia mpaminany, Isaia toko 9, dia tamin'ny itsona ny Isaia mpaminany dia nyroro fanamban'ny tempolo Isaia mpaminany nahita ny herin'Andriamanitra ary ny zavatra tsapany Isaia mpaminany
raha nahita ny herin'Andriamanitra izy dia ny fahotany mampanota azy, ny mpanota ny ota zay mahatonga ny fahafatesana, ny ota zay varavarany idirany fahafatesana. Fa rehefa nahita n'Andriamanitra zay ampaminany dia tsapany mampanota azy, ary ny teny izy manao hoe indry lehilahy maloto molotra. Tonga tao anatin'izay ampaminany ny fanajana an'Andriamanitra. Rehefa malala ny fahataoran'Andriamanitra dia mahatonga antsika manaja an'Andriamanitra. Ary rehefa manaja an'Andriamanitra isika dia manaja ny momba an'Andriamanitra, ny tranon'Andriamanitra, ny fanak'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra, ny zava-boarin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra, izay rehetra ny men'Andriamanitra anao. Raha misy olona tianao ka fanomezana tsara ao anao, dia zao ny endriky ny anajanao azy dia ny anajanao zay zavatra nomeny sy natolony ianao. Andriamanitra ankehitrita antsika maso rehefa malala, fahitantsika maso ny asan'ny tanany, io tany hitsahantsika io, io Madagasikara nosy mamitsika io, io fianakaviana ny men'Andriamanitra antsika io, io ankohonantsika io, nga io misy avy amintsika. Ka tsika moa nisy ny vidin'ny fianakaviantsika teny an-dalambe, fa nomen'Andriamanitra antsika ny tanin-drazantsika, nomen'Andriamanitra antsika ary ny fanajantsika n'Andriamanitra dia midika fanajantsika ny zavatra nomen'Andriamanitra sy ny asan'ny tanan'Andriamanitra. Asan'ny tanan'Andriamanitra ny olombelona, endrik'Andriamanitra izy. Ny anajanao an'Andriamanitra dia amin'ny anajanao mipiarabelona aminao, ny anajanao maha-olombelona azy, tsy vingavingainao, tsy hozoninao. Zany indrindra labizany mampandrosotra ny fahafatesana, resy ny fahafatesana ao anatin'ny fahatahoran'ny olonan'Andriamanitra, satria manaja an'Andriamanitra izy, manaja ny asan'Andriamanitra izy. Fa ny faharoa malala ny hoe manaja an'Andriamanitra, mifamatotra ny fahatahoran'Andriamanitra. Fa izao koa ny fahatahoran'Andriamanitra dia mifamatotra mihitsy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Misy karazam-pitiavana roa, misy karazam-pitahotra roa zafady, misy karazana tahotra roa. Ndray tahotra mampandositra, fa ndray tahotra mampanaja. Ny tahotra n'Andriamanitra dia tsy tahaka ny fatahorana bibidia, biby manaikitra sanatria, tahotra mampandositra ireny. Fa ny voamborana ampiasain'ny Baiboly raha amin'ny teny izy tahotra n'Andriamanitra dia ilay tahotra mampanaja, ilay tahotra teraky ny fitiavana. Tsy tianao ny hampatezitra an'Andriamanitra, tsy tianao ny hampalahelo an'Andriamanitra, matahotra ianao ny hampalahelo azy, matahotra ianao sao malahelo izy sao tezitra izy, satria tiany izy. Rehefa malala ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tahotra mampanakaiky azy, satria tahotra fanehoana fitiavana. Dikany hoe matahotra an'Andriamanitra zany dia tia rehefa malala tia an'Andriamanitra. Nametra-panontaniana ny Fariseo indray maka mpanadarana ka maka metraka an'i Jesosy hoe inona kaina amin'ny tiana nandidina Andriamanitra, na hoe inona ny amin'ny tiana nandidiny fiainan'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Dia zao Jesosy, fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana. Ny olona tia an'Andriamanitra rehefa malala dia manaja azy, fa ny olona tia azy dia manome voninahitra azy, tsy mandoto ny anarany, tsy manala baraka ny anarany, tsy mampitondra henatra azy. Ka mahatonga ny olona miteny reny vedy kristianina. Ny tahotra n'Andriamanitra dia mahatonga ny voninahitra Andriamanitra hiariary eo amin'ny fiainanao. Ho an'olona izay matahotra n'Andriamanitra satria tia n'Andriamanitra izy, dia tia ny hiariary ny voninahitra Andriamanitra. Fahatahoranan'i Jehovah ny loharaninaina rehefa malala ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny olona tia n'Andriamanitra mandresy ny fahafatesana satria manana an' Jesosy izy. Ny fitiavantsika n'Andriamanitra mahatonga antsika ho tia an' Jesosy, ka mahatonga antsika tsy hanana tahotra ny fahafatesana. Fa raha rehefa malala ny fahatahoran'Andriamanitra dia mamporisika atsika hanaja ny didiny, manery mihitsy atsika hanaja ny didin'Andriamanitra, hanaja
ny sitrapon'Andriamanitra, hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy anatsa izany sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy olona matahoran'Andriamanitra kanefa tsy mananja ny didiny. Mandaingizy ho Jaona. Raha tian'Andriamanitra ianao, matahoran'Andriamanitra ianao, nefa tsy hajainao ny didiny. Ny olona matahotra n'Andriamanitra ry afaka te matahotra ny andika ny didin'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra tsy afaka fanan'Andriamanitra satria manao hoe inona moa zany ny didinao Andriamanitra? Fantatritsika ny didin'Andriamanitra ahatry ny fony fahazaza. De efa fantatrao ny didin'Andriamanitra. Nampahafantarina antsika izany. Fa zao ry avako malala. Tiatsika ve ny manaja azy? Vitatsika ve manaja azy? Atorotsika ry afako amin'izao alina izao. Manahoana ny fiarahamonina hitanao ankehitriny? Mbola ao anatin'ny fiarahamonina ankehitriny ve na atao avy ao anatin'ny fiarahamoniny kristianina ny fahatahoran'Andriamanitra? Mbola hitanao ve zany amin'izao? Mbola mandeha amin'ny fahamarinana ve ny olona? Mbola mandeha amin'ny fitiavanamana ve ny olona? Zavatra tsapanao dia betsaka ny kristianina, betsaka sika ry havako malala no mitonona ho tian'Andriamanitra, manatahotra an'Andriamanitra, fa mifanaratsy ihany, mifanebaka ihany, mifampitsara ihany, mifanameloka ihany, tsy mifamela ihany, tsy mifampiantra ihany, mifampialina ihany. Atorotsika ry havako malala, olombelona mitafinofo, efa zanak'Andriamanitra. Dia tian'Andriamanitra hitoetra amin'izany toetra mahazanak'Andriamanitra zany, dia andeha hiverina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fa loharaninainy zany, tondra fahavelomany zany, mampandositra ny fahafatesany zany. Fa raha tsy eo ny fahatahorana an'Andriamanitra, manjaka ny fandriky ny fahafatesany, manjaka ny aloky ny fahafatesana, rehefa tsy eo ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fa rehefa ao anatintsika ny fahatahorana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fiarahamonina ny fahatahorana an'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra zany, fanajana ny didin'Andriamanitra zany, mandositra ny fandriky ny fahafatesana. Hivavaka sika. Tompo dia indreto zahay amin'ity alina ity indray atory, dia misaotra ny amin'izany mofonay nazonay novakina izany, ary mampisokatra amin'ny masom-panahinay mantatra fa ny fiarahamonina tsisy tahotra anao dia fiarahamonina voafandriky ny fahafatesana. Satria fiainam-pahotana, fiainam-pahakalana, fiainan'izao tontolo izao no manjaka, satria tsisy tahotra anao. Fa ny fiarahamonina anjakan'ny tahotra anao kosa, fiarahamonina anjakan'ny fitiavana, any ka misy aina, misy fahavelomana. Ny fiarahamonina sy ny tokantrano anjakan'ny fahatahorananao, loharaninaina anao vokany. Fa tsy mampita aina ny fiarahamonina feno fahatahorana anao. Dia misaotra ny amin'ity tontolo andro ity Tompo, fa noho ny fahatahorana ianao dia nampita aina tamin'ny mpiarabelona taminay izahay, tamin'ny mpiarahamonina taminay izahay. Fa raha tokosaka tsy tao anatinay ny fahatahorana anao, dia fahafatesana no mandindona, mamandrika. Ko indreto izay, raha nisy zavatra nentina palahelo anao, dia mifona aminao izahay, fa omeo toromasomamy, atory vita fihavanana aminao. Dia taio ny tontolo andronay rapitso, apetraka sahady eo mba amin'ny fahasoavanao. Misaotra Jesoa. Amen.